Tonga tsy daholo zanagasikara mbola avanareo resadresaka tafatafa mahakasika ny vehivavy mitondra voka dia ahoana afaka popina foana ve madama mandra-pahateraka manana antoe-batany daholo ny vehivavy rehetrarehetra azavaiko le izy inavy ny zavatra iana vehivavy dia ohatry ny ahoana ny tokony atao sy tokony atao. Voalohany raha misy raha ny vehivavy rehefa mandeha raha zay ny vehivavy raha ny tokony ho izy tsy ho tonga fotoana zany vehivavy rehefa be voka ny dikan'izay ndrika lapisoke rehefa mahafantatra hoe be voka mitondra voka ka misy raha miverina aingana mandeha makana gynécologue manazafa hoe misy olana zafa ahoana misy raha inona no olana de jerena vatandry hoe misy olana misy tsy mazava ao zay aloha vahaolana voalohany. Manarak'izay de alaina ohatra ity le ao anaty lalanjazandry aty any mijanona ny andramose rehefa manapopy izy de ato ny zazakely mipetraka ity le ohatra hoe ve ato ilay tranjaza ozytsika mipetraka ato ny zazakely fa tsy tafiditra any anatin'ny fipetrahan'ny zazakely mihitsy ny andramose rehefa manapopy ohatran'izao izy voatoa tsona hoe cervix le ery amin'ny farany ery ilay manapopy ohatr'izao ohatra bolongany kely zay izy io de tsy tafiditra makany zany io raha ohatra ka hoe raikitra manapopy ramose zay aloha zany makasika le izy. Antony ihany koa dia ao anatin'ny zazakely ao tsy ho voadona ny zazakely satria milomano ao anaty rano ao zazakely io dikazay zany de tsy voadona ny zazakely raha ohatra hoe raikitra ny atsaritaka anareo sy ramose. Ho azavaina indray zany amin'izao hoe inona zavatra ina vehivavy raha mandritra mitondra voako marary andoha marary kipo marary valana crampe tsy mahavita mihetsika fanina ambonin'izay le eto amin'ny finanankanina tsy hoe madama tsy tia sakafo fa ilay zazakely mila vano ohatra hoe madama tsy tia hena hatramin'izay le zazakely midongy hena de lasa mihina hena izy zazakely. Madama ohatra tia atory ilay zazakely nefa avy eo tsy tia atory fa mandide ao anaty kipo marary koa loha madama. Eto ampatoriana indray madama tsy voatery azo aina satria le zazakely misy fotoana izy zazakely hoe mandindisy mibalady ao anatin'ny fiaina vehivavy iana vehivavy zany ny taova azavaina indray ny taova ny tatavy ny aty ny avokavoka taova ampisefony peritra daholo ireo izay mampatonga vehivavy mora mandeha mamana aingana rehefa poritra antony de satria terilay zazakely ilay tatavy de voatery tsy maintsy avoaka aingana rehefa hoe misotro rano kely de tsy maintsy avoaka ny zany kalapiso mila tsy maintsy misotro rano betsaka ndry fa ilainy zany de mandeha mifona indrindra pipitsy misy olana zany isaky ny 2 minitra raha mandeha makany fa tsara ho fantatry ny lehilahy rehetrarehetra zany ohatra zany ny aina vehivavy ireo taova rehetrarehetra reo peritra daholo bahana ilay zazakely de zay aloha ny aina vehivavy. Eto indray le hoe afaka popina de miankina amin'ny toe-batan'ny vehivavy io raha ohatra madama ka mijaly tsy afaka terena elahy zany izy hoe andao ela midrika lana ho popina fa mila elahy zany manaiky ny mahakasika madama satria tsy moramora zany mitondra voky zany. Ho an'ny vehivavy koa nefa arikalapiso de mila indri zany hoe raikitra foana ny popy mba hisoroana ilay hoe mba hisokatra aingana hivoaka tsy rapaka aingana zazakely rehefa tonga amin'ny 9 volany. Rovina ny tokony hijanona 2 volana mialohan'ny fiterahana indri zany no mijanona de eo mba tokony hoe atoniny na tapabolana mialohan'ny fiterahana fa raha ohatra indrika hoe anatin'izay le misy olana ao anatin'ny tranonjaza na lalanjaza milaza ny rasazy hoe misy tsy mety ato mila makaina tsara ndrika lapiso de ajanona le izy tsy voatery atao tsy moramora zany mitondra voky zany tsara fantatry lehilahy rehetrarehetra zany fa tsy hoe maika foana elahy hoe tena hay moka zany mbola miandry atao an'izao le izy de mbola tsy maintsy popina ainga madama mila tonga saina elahy satria tsy moramora zany vehivavy mitondra voky zany. Eto amin'ilay hoe asa aza terena ilay asa mafy be ankoa madama satria tsy niary raha madama io de anisa lasa ho afajaza koa le farahany eo Eto amin'le manotra indray nisy vidéo nataoko tany mba orina ho le tapiny mba tsy ho tataka mba mianatra an'izay koa ela hisoroana ilay hoe mety ho tataka ny vehivavy de mianatra manotra eto amin'le tapiny eto la am'izay mba lasa elastika io satria lavaka kely boribory ohatry zany rehefa teraka ny zazakely abotsina be ohatry lohana baloma ngoza be ohatry zany lohako zany no hivoaka ao de rariny raha tonga de tataka madama raha hoe tsy sady tsy nanao kotrana kegel kialana no mbola ambonin'izay koa kialana tsy mipopina mihitsy izy nandritra n'izay le fotoana zay de hitandry tsara fa tataka koa avy eo de vao maika lasa ratsy be le tapinao rehefa vao tataka ndry. Ny lehilahy manao an'izay massage zay averiko amin'ny commentaire eo ohatra ny ahoana manotra izy de manotra amin'ny madama elahy zany eto amin'le tapiny eto mandra-pahateraka madama de zay mba anisany mampiadana madama mba mora miporitsaka ny zazakely. Mahakasika an'le hoe raikitra manapopy ny toe-bata madama no jerena raha ohatra madama ka mazoto de atao raha tsy mazoto madama mila miandry kely elahy satria tsy moramora ny mitondra voka mazoto.